Ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Amen. Tsy andairan-doza ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy andairan-doza ny voninahitr'Andriamanitra. Zany no asongadiny mofinainantsika anio ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 5:10 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 9. Ndeha vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary hitako fa indro nisy famantarana iray koa tany an-danitra, sady lehibe no mahagaga, dia anjely 7 izay nanana loza 7 farany, satria ireny no ento matanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary nahita aho fa indro toa ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay maharesika afaka amin'ny biby dia sy ny sariny, ary ny isan'ny anarany dia nitsangana teo amin'ny moron'ny ranomasina fitaratra, nitana ny lokangan'Andriamanitra. Ary mihira ny firan'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny firan'ny zanak'ondry izy manao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo, Andriamanitra Atsoto. Mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy atahotra, ary iza no tsy hankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany no masina. Ary ny firenena rehetra ho avy hiankohoka eo anatrehanao. Fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Ary rehefa afaka izany dia nahita aho fa indro novoana ny tempoly, dia ny tabernakelyn'ny vavolombelony any an-danitra. Ary ny anjely 7 izay nanana ny loza 7 dia nivoaka avy tao amin'ny tempoly, ary niravaka vato soa madio sy mamirapiratra izy, sady nisikina fisikinam-bolamena teny amin'ny tratrany. Ary anankiray tamin'ny zava-mananaina 4 nanomeny anjely 7 lovia volamena 7 feno ny fahatezeran'Andriamanitra, izay velona mandrakizay. Ary ny tempoly dia feno setroka avy tamin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny, ka tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly mandra-pahatanteraky ny loza 7 nentin'ny anjely 7. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tsy andairan-doza ny voninahitr'Andriamanitra. Mampahatsiahy antsika fa ny bokin'ny Apokalipsy dia nosoratana indrindra tao anaty fizahan-toetra mahamaina anjon'ny fiangonana, dia ny fanenjehan'ny Romanina izany. Hazalambo famonoana ho faty ny kristianina izay nataon'ny Romanina fa izay no antony nanoratana ny bokin'ny Apokalipsy ho fampiorenana ny finoana, ary indrindra ho fampaherezana amelona ny fanantenan'ireo kristianina maty martyra tamin'izany. Ireo kristianina eo ambavahoana ny fahafatesana miady amanaina noho ny finoana no nanoratana ny bokin'ny Apokalipsy. Ao anatin'izany dia ampahatsiahivina amin'izy ireo fa tsy andairan-doza ny voninahitr'Andriamanitra. Ambara fa araka ity bokin'ny fanambarana ity dia misy ny loza 7 izay nentin'ny anjely 7 teny an-tanany. Ny isa 7 dia maneho araka ny ahafantarantsika rehetra azy fahafenoana, loza tena amin'ny fahafenoana, ny faratapon'ny loza. Ny filazany ity mofinainantsika ity dia hoe ny fahatezeran'Andriamanitra no votoatin'ny loza. Ary rehefa hitantsika tsara ny loza izay navoaky ny anjely
ny tanany loza teny an-tanany dia mitoko fahenina ambin'ny folo manazava ny loza tsy raray avy fa hitantsika fa miatra amin'ny lafiny rehetra zany loza tsy roa aman-tany zany, miatra amin'ny tany, miatra amin'ny rano, miatra amin'ny rivotra, miatra amin'ny ranomasina, miatra amin'ny lanitra. Zany hoe tena ny sehampiainana rehetra mihitsy no iantefan'ilay loza fito avy any an-danitra. Sary entina ilazana ireo karazana fizahan-toetra sy fakapana maro samihafa mahazo ny tany. Eto moa dia ampangaina fa ny bibidia sy ny sariny sy ny isan'ny anarany no mitondra izany loza fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra izany. Dia hitantsika fa tena mpahazo ny tany mihitsy ireo karazana loza maro samihafa. Efa hitantsika fahagolan-tany zany, efa hitantsika ny fandravana tamin'ny Safodrano tamin'ny andron'ny Noa, hitantsika ny fandravana tamin'ny alalan'ny afo tao Sodoma sy Gomora. Hitantsika ary ankehitriny dia hitantsika ireo karazana loza samihafa, ny fanenjehana fahizay, fa ankehitriny ireo fahasarotam-piainana maro lafy izay mahazo antsika ankehitriny dia efa tafiditra ao anatin'ny fanazavana an'izany loza fito avy any an-danitra izany. Raha tsy tenitsika afa-tsy ny fiovaovan'ny toetry ny andro, ny réchauffement climatique, ny ady etsy aroa, ny fahasarotam-piainana, ny fidangan'ny vidim-piainana, efa mamely amin'ny lafiny rehetra ny loza izay mpanjon'ny tany ankehitriny. Fa eo anatrehan'izany karazana loza amina tambo miatra amin'ny tany izany, mamelona fanantenanantsika ny soratra masina ry havako malala. Mamelona fanantenanantsika ny tenin'Andriamanitra fa tsy handay randoza ny voninahitr'Andriamanitra. Ary izay rehetra mitafon'ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy azon'ny loza tahaka izany. Hitantsika eto tsara zao ny mahazo ireo izay novonjena, ireo izay nandresy fakapana, ireo nandresy ny fizahan-toetra, fa dia asandratra ho ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra izy. Dia hitantsika eto ny filazany azy fa mitsangana eo amin'ny ranomasina fitaratra izy. Ranomasina fitaratra izay sarin'ny famirapirata ny voninahitr'Andriamanitra, ary indrindra ranomasina fitaratra izay mampiseho antsika ilay fandresena mezinezina tahaka ilay nanitsahany zanak'Israely ny ranomasina mena, ny ampitan'ny ranomasina rehefa nandresy avy any Egypte izy. Fandresena mezinezina tahaka nandresen'ny zanak'Israely ny Egyptianina no azony mino eo anatrehan'ny fandresena ny fakapana sy ny fizahan-toetra samihafa. Eny, afaka mitendry ny lokangan'Andriamanitra mihitsy azy. Eny, afaka manandratra ny fihiran'ny Mosesy sy ny fihiran'ny zanak'ondry mihitsy, ny fihiran'ny lanitra, izay rehetra mitafy ny voninahitr'Andriamanitra, fa tsy mba andairany loza samihafa. Marentsika tsara ry havako malala fa tao amin'ilay tempolon'ny fanjakan'Andriamanitra, lay feno setroka, lay feno ny voninahitr'Andriamanitra no tsy natafidiran'ireo loza ireo, tsy manana toerana any amin'ny voninahitr'Andriamanitra ny loza fito na ny fahafenon'ny loza, fa mandalo sy miserana vetivety fotsiny any eto amin'ny tany fandalovana izany. Tena fampaherezana, tena fanantenana lehibe ho antsika fiangonana izany amin'izao vanim-potoana mahatery antsika izao, vanim-potoana mahakivy, mahaketraka ary indraindray mampirorosaina mihitsy aza. Ao zao misy very hevitra rehefa
mijery ny faminaniny Nostradamus na i Notre-Dame de Michel na Michel Notre-Dame, astrologue tany amin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo tany, efa 500 taona lasa tany, manana faminaniana maro samihafa. Ny mpandinika dia mieritreritra fa efa 70 hatramin'ny 570 isanjato amin'ireo 700 mahery tamin'ny faminaniana ny prédiction any Nostradamus no efa tanteraka, ary amin'ny taona 2024 manokana dia manana faminaniana maro samihafa tahaka ny ady lehibe, tahaka ny réchauffement climatique, tahaka ny fikorontanam-piainana maro samihafa, dia indraindray tebiteby ny olona, indraindray kivy ny olona dia hiatrika loza zany amin'ity taona ity. Ravako malala, tsy andairan-doza ny voninahitr'Andriamanitra, ary zay rehetra mitafy ny voninahitr'Andriamanitra dia asandrana eo ambony ranomasina fitaratra izay mitafy vatosoa madio sy mamirapiratra, ka henika sy hamirapirata ny voninahitr'Andriamanitra ihany koa. Dia hoan'Andriamanitra rerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, feno fisaorana anao zahay no ny fahatakaranay fa tena miasa ao anay ianao, miaro anay ianao amin'ny loza, amin'ny fizahan-toetra, amin'ny fakapanahy, amin'ny asan'ny Satana sy ny hevim-petsy ratsiny rehetra. Isaoranay Tompo, ny anaranao ary ny ataonay dia miombona amin'ny fideran'ny Mosesy sy ny zanak'ondry, maneho ny fankalazana ny anaranao, fa iza ny tahaka anao Tompo, tsy misy ety ambonin'ny tany tahaka anao. Mametraka eo ambany fahasoavanao zahay, ireo kristianina rehetra any amin'ny firenena samihafa izay mbola tery ny fivavahana kristianina, mbola miafina mivavaka aminao, mbola enjehana mivavaka aminao, ampaherezo manokana izy ireny Tompo, mba tsy ho tratran'ny fiemorana ary tsy ho tratran'ny fahakiviana, fa hifikitra mandrakariva, eny ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana, dia omena azy ny satrim-boninahitry ny fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo ny finoanay, naovanay izany vavaka izany. Amen.